fiadanana tompoko professeur mialy any miditra ao tokantranonao anio dia hitondra fampianarana indray ho anao zahay amin'ny fanomanana hatrany ilay fiaviany tompo fampianarana ny andro farany tsy zany fanoa hevitra izay hojerentsika androany dia hoe ireo karazany telo amin'ny fampiakarana ny fiangonana ho tonga any an-danitra amin'ny teny frantsay izy angambany amin'izay manadika teny frantsay dia ilay antsoina hoe 3 types d'enlèvement de l'église zavatra tena ilaina ho fantatritsika mpanompon'Andriamanitra kristianina ny fisiany zany hoe karazana fiakarana any an-danitra zany ho antsika kristianina satria voaisan'Andriamanitra amin'izao andro farany izao ny tsy maintsy lalantsika an'izany atao hoe tsy maintsy miakatra ho any amin'ny fiangonana ny kristianina tsy maintsy miakatra ho any an-danitra fa ity fiangonana atsangantsika eto tany ity tsy mipetraka fotsiny eto tany eto izy ity fa misy fandaharana nanaovan'Andriamanitra azy izay tsy maintsy ampiakarina ho any an-danitra izay voaisa ho any amin'ny paradisa dia voaisa izay tsy voaisa ho any amin'ny paradisa fa ho any amin'ny elo dia tavela eto an-tany eto ary hianatra ny momba n'izany mihitsy zany nataontsika amin'izao fotoana izao hianatra tsika hoe iza no ampiakarina iza no ho tavela inona ny mahazo an'ireo izay tafakatra dia inona ny mahazo an'izay tavela inona no zavatra hitranga rehefa tavela eto mbola misy fanantenana ve ny mbola hikarana any an-danitra tafiditra ny fanjakan'ny lanitra dia za moa tonga dia manao ety am-piandohany hoe eny tena mbola misy fanantenana ary ampianatra anao hoe amin'ny fotoana inona no mipoitra izany fampiakarana ny fiangonana enlèvement de l'église zany amin'ny fianarantsika ao anatin'ny apokalypsy izany fotoana izany koa dia mahareta tsara anaraka ny fampianarantsika voalohany indrindra aloha iza no ho ampiakarina any an-danitra amin'izany enlèvement zany dia ny fiangonana aloha ary fiangonana kristianina ihany ny resaka eto tsy misy resaka fiangonana any amin'ireny finoana hafa mihoatra ny kristianina ireny fa raha vao baiboly kristianina ny resahana dia ny fampiakarana antsika ho any amin'ny lanitra araka ny fandaharany baiboly anazy no ianarantsika tsy miangatra Andriamanitra fa izay nampianariny any izay zanany naterany tamin'i Jesosy Kristy Topy any no ananany fandaharana ohatranao ianao zao raha milalao tokotany eo ny zanakao miaraka milalao amin'ny zana-bahoaka manodidina azy eo ny ray fokotany aminy eo rehefa hariva ny andro tsy atsonao miditra teatranonao daholo ny zana-bahoaka niara-ny lalao ballon prisonnier tamin'ny zanakao teo na nanao vitsili niaraka tamin'ny zanakao teo fa ny zanakao ihany no atsonao hoe mody amin'izay dia ohatr'izay koa ty resaka enlèvement any église ity dia mila fiomanana izy io satria zavatra tampoka dia tampoka tsy fantatritsika mihitsy raha oviana ny voalohany afenin'Andriamanitra le izy mba tsy misy triche zay le hoe tsy misy ny hoe mba somary manao risoriso kely mba fantatra meloa tsy misy azay le izy fa tsy fantatra mihitsy ny fiaviana izy io nefa tsy maintsy mipoitra izy io amin'izao fotoana iainantsika izao dia farananaraka ny fampianarako rehetra tany aloha ianao dia mahafantatra ianao fa tsy mbola andro ny fahoriana lehibe zao fa fiandohana fiomanana izao andro iainantsika izao tsy mbola misy zany tonga dia loza be gera mipoaka tonga dia eo anatin'ny tribulation fitotoana izany fa mbola fiomanana izao fotoana izao dia mampianatra anao mihitsy fotoana fiomanana izao mbola tsy tara amin'ny fotoana inona no misy ny tribulation teo amin'ny vanim-potoana fito taona ilay misy ilay fahoriana lehibe les grande tribulation mandritra ny fito taona any no hipoiran'io enlèvement de l'église io ary ampianatra anao hoe misy firy izy io tsy tokana tompoko izy io fa tsika ohatra diso ihany ny fampianarana iaintsika dia mieritreritritsika fa tokana le izy dia eo amin'ilay fiakarany
fiakaran'ny Kristy eo ny amin'ny rahany lanitra miandry ny zanany dia tsika miakatra dia izy midina mitsenantsika eo amin'ny rahany lanitra iny ihany ny fantatritsika ka tsy iny rery le enlèvement de l'église ary izay no mahatonga antsika sahirana repérer an'le izy ao anatin'ny baiboly hoe fa aiza ho aiza raha no misy an'le izy fa tena hiteny aminao misy telo misy anankitelo ny enlèvement de l'église ampianatra anao an'izany ahako ny voalohany dia eny amin'ny fiandohana tena ao anatin'le fiandohana manomboka le grande tribulation manomboka ny guerre moa zany izy io 3e guerre mondiale no anombohana an'io dia eny amin'ny fiandohana iny andro iny mbola ho ampianarina anao amin'ny andro manaraka misy tena hoe ao anatin'ny fahamaizinana maizina tanteraka no akan'Andriamanitra ilay reo ny atao hoe voalombokatra prémisse aussi sy ny vazaha reo ny atao hoe virgine dimy endry mety ho tsika mety zasy ianao mety reo taranaka kely zanakitsika reo tsika mety maty mialoha raha mitovitovy taona amiko ianao mety ho maty mialohany io tsika dia tsika tsy mahatratra an'izany enlèvement d'église zany fa maty aloha dia izay ny antsoina hoe maty ao amin'ny tompo nataon'ny baiboly hoe mitoetra ao amin'ny tompo na dia maty ary tsika zany dia anisany voaisa hoe mitoetra ao amin'ny tompo fa mety atezitsika mateza be dia antitra be tsy fantatro hoe firy-taona dia mety hatratra an'izany ihany ny sasatsasany amintsika mety possible zany fa eny ampiandohana eny izy io izay ampianariko anao ihany rehefa avy eo moa miditra amin'ny somary tsipri antsika rehefa avy eo fa zay ny voalohany antsoina hoe enlèvement de l'église zay tena ho ampianarina anao fa tsy hay ho azy kosa le izy aloha raha tsy ampianarina ny faharoa dia eny amin'ny atenatena ny grande tribulation zany hoe telo taona sy tapany ao aorianany aingany ireo olona izay natao hoe ino moa zany olona izay natao hoe miainga voalohany dia misy tavela eto tany tavela ireo virgine atao hoe adala raha tafavelona ianao zany ao anatin'ny telo taona tapany voalohany ao anatin'ny tribulation dia fataro ianao fa ianao le tavela dia ianao io mbola raha tavela ao anatin'izay fotoana izay dia mbola manana fanantenana ny amin'ny iaingana indray raha toka tsara fampianarana tsara ianao nandray ny fampianaran'ireo olona nampianatra ny iverenana amin'ny Kristy tompo efa nampianarana anao talohan'izao ny fampianarana hoe misy 144 000 israelita na amin'ny isa malagasy izy moa dia hoe 4,000 sy 4,000 sy rahetsy mpampianatra mandritra an'izany andro farany izany no andeha ampianatra anao karaha tafita ianao montina tsara ianao manaraka tsara n'ilay fampianarana dia tafita ianao tena tafiditra ao anatin'ilay hiakatra ny rahona ampianatra anao an'izay ihany amin'ny tapany faharoa fa hiditra ako amin'ny hoe fahatelo indray iza ny enlèvement izy ilay ampiakarina fahatelo dia tsy izy fa ireo virgine efa anisan'ilay adala izy fa tsy nianatra lesona tsara amin'ilay nampianarina nandritra ny fotoanany formation telo taona sy tapany dia mbola tavela indray ampiko an'ilay teny hoe indray ireo zany ny atao hoe virgine adala indray azo atao hoe adala noho ny adala ireo koa mbola tsy misy fadisom-panantenana fa mbola misy antenainany amin'ireo mbola manana chance ireo hiakatra ho any an-danitra amin'ny alalany atao hoe fampiakarana ny virgine dimy endry indray lasa endry izy rehefa maninona rehefa ampianarin'ireo
ampianarin'ireo 144 000 juif mafy dia mafy mihitsy izy amin'ny fotoana izay hipetrahany farany dia ty amin'ilay hoe tapany faharoa amin'ilay telo taona sy tapany dia ireo mety tonga sainy ireo le ampianarina marika hoe aza mandray an'ilay marika ny bibidi 666 dia ireo ho tonga ihany ho tafiditra any an-danitra ihany hiainga avy ety an-tany ihany hiakatra koa ny fanahiny mbola hiakatra ihany izy ireo fa ireo no atao hoe tsy mahimaim-poana intsony ilay famonjena fa tonga dia takalony tapahan-doha izy raha mianatra tsara ny baibolitsika dia ireo no tapahan-doha dia toy izay ny azo atao hoe famitinana ny izay hoe enlèvement anankitelo ny fiangonan'izay izay tiako ho fantatrao izy ireo raha ohatra ka fitinina le izy dia misy zany le enlèvement atsoina hoe pré-tribulation zany hoe eny am-piandohana tena any amin'ilay fiandohana voalohany mihitsy amin'ny tribulation amin'ilay andro fahoriana no alain'ny tompo ny zanany alain'ireo naterany ho an'i Jesosy Kristy tompo ireo eglizy mety ho isan'ny génération misy atsika izao mety hatratrany io dia ny faharoa eny amin'ny atsasaky ny telo taona sy tapany dia ireo no atao hoe enlèvement mi-tribulation eny tenatena ny tribulation dikan'le eny tenatena ny tribulation io no fantatritsika io no haitsika hoe rehefa ho avy amin'ny raha man'ny lanitra ny tompo dia io no fantatritsika dia ny fahatelo dia ilay tsy maintsy tapahan-doha any amin'ny farany tribulation any amin'ny farany fito taona no tonga tsika hiakatra saingy tambazana tapahan-dohatsika tsy maintsy tapahan-doha zay vao tafakatra amin'izay fampiakarana ny eglizy ireo karazany telo ireo raha tafakatra tsika dia tonga any amin'ny fanjakan'Andriamanitra daholo tsika ireo na ireo tsy ny tapahan-doha na ireo ny tapahan-doha na ireo nanidina fotsiny teny amin'ny rahona tonga ny fanjakan'Andriamanitra asoma tsara ireo karazana kristianina ireo dia tapahanay alongany ny vidéo fa hiditra izahay any amin'ny tapany faharoa sainay ianao hijery azy misaotra tompoko